politika sosialy fiainam-pirenena toe-karena zava-misy izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Laha ny anketra amin'ny fitondram-panjakana mihitsy ankehitriny raha ny mikasika ny fanavotana Antananarivo no ambara. Andimy koa aloha izay andimby manaraka izany fitantanana ny renivohitra Madagasikara izany. Efatra amin'ny taona 7 no tsy voaroaka araka ny tokony ho izy intsony ny fakona Antananarivo. Laza azo nandova ny trosa moa ny ben'ny tanàna tamin'izany fotoan'izany. Andry Rajoelina. Nahazo ny fitondrana fohibe hitantanana ny Madagasikara mihitsy nefa izy ny taona 7 rehefa avy nanonga-panjakana. Saingy inona kory ny teo notendrena ny filohan'ny delegasiona manokana ny Asan'Andriamanjato saingy tsy nahavaolana. Lano ben'ny tanàna avy eo ny avy amin'ny fanoherana Lalao Ravalomanana ny taona 2014 saingy tsy nahavita nanarina hony satria tsy mahay miara-miasa amin'ny fitondrana. Nampanentana ary kaiky na Nandriatsitohaina na kandidam-panjakana rehefa nandeha ny fampelezan-kevitra 2014 ho an'izay teo ben'ny tanàna n'Antananarivo fa azon'izay mbola manana fako aterina any an-tranony izay fako n'Antananarivo tsy voaroaka. Tsy maintsy voaroaka hoy izy izany satria ny fitondrana mihitsy no efa nahazo ny tanàna. Ny zava-misy anefa dia tsy vitany hoe lasa tanàna maloto indrindra eran-tany ilay Antananarivo. Mbola maloto ny resaka fitantanana tsy mazava ihany koa. Na ny mpifono tanana nametra-pialana ihany moa Ingaraine taty aoriana ary dia voalaza fa io nanao toy izany ihany io koa ny filohan'ny delegasiona manokana na PDS nandimby azy Richard Ramanambitana. Nisy ny fandosona izany filazana izany nataon'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny fitantanana ity komuna ity. Saingy ny fanontaniana mipetraka nefa izao dia hoe lasa izy ilay PDS. Efa voavavy ny olan'ny SMA raha manam-bola satria akaikin'ny mpandobary tokoa ny komuna. Maninona no tsy voava ny olana fa miverimberina trany? Maninona no miparitaka eran'ny arabe ny fako? Ny FPBM dia miezaka hatrany hatrany manentana ny tsirairay ny daholobe hikolokolo ny faritra rovana eto Madagasikara. 10 taona zao ny nisian'ny tahirim-bola ho an'ny faritra rovana sy ny zava-mananaina eto Madagasikara. FAPBM tahirim-bola tsy miankina malagasy natokana ho an'ny fiarovana ny zava-mananaina eto Madagasikara izay manana tanjona ny andray anjara amin'ny fikolokoloana ny zava-mananaina, ny fikojakojana ny tolotry ny roa ivoary, ny fiahinan'ny mponina, ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ary ny fampiroboroboana ny fitantanana tsara eo anivon'ny SAPM. 13 ny faritra rovana eto Madagasikara ka ny 7 amin'ireo dia toanan'ny FAPBM avokoa. Endoko misy faritra rovana anaky 5 tsy afaka atao tsony amin'ity taona ity ny anton'izay efa natao tamin'ilay andiany voalohany moa izany izy ireo mazava azy. 70 ny faritra rovana toanan'ny FAPBM izany afaka misafidy amin'ireo 70 ireo ny mpanao gazety hoe iza ny tiany anaovana an'ilay fanadihadiana. Nanomboka amin'ny taona 2014 dia nomen'izy ireo sehatra manokana ireo mpanao gazety ampivoatra ny andraikitra lehibe sahany amin'ny fanentanana ny olona sy ny fiadiana ho amin'ny fikolokoloana ny karazan-java-mananaina amin'ny alalan'ny fananana tohana anaovana fanadihadiana. Bourse de reportage. Vanay ity fifaninanana ho an'ny mpanao gazety ity anohanana azy ireo anoratra izara vaovao mahakasika ireo faritra rovana ireo. Amin'ity taona ity dia misy tohana misy fiofanana ihany koa omena azy amin'ny asany amin'ny mampanao gazety azy raha te hiopana kokoa amin'ny sehatra ny tontolo iainana io izy rehefa nirina dia izay no antony nanisiana ny fiofanana ho an'ity taona ity. Mpanao gazety ho an'ny faritra rovana. Reharehan'ny FAPBM tokoa moa ny fahombiazan'ny andiany voalohany izay notanterahana ny taondasa antony nanokafana tamin'ny fomba ofisialy indray ny andiany faharoa amin'ity fananana ity. Nanomboka anio tetsy amin'ny hôtely Colbert Antaninarenina. Raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitry ny serasera ao amin'ny FAPBM rindra miaro vololona dia asongadina kokoa ny anjara asan'ny tanora eny anivon'ny vondron'olona ifotony mikolokolo ny karazan-java-mananaina sy mitantana maharitra ny faritra rovana eto Madagasikara ary koa ireo manam-pahaizana tanora. Mpanao gazety misa enina no hisitraka fiofanana sy tohana ara-bola mitetina 10 tapitrisa ariary ahafahany manao fanadihadiana avy. Anankidimy no hitsarana anazy originalité du sujet na mampiavaka an'ilay fanadihadiana ataony. Style de rédaction et technique journalistique izay no ataoko hoe misy point bebe kokoa anatin'ilay fitsaran'ilay mpitsara satria
mpanao gazety ilay ho tsaraina, tsy hoe zavatra nisoratan'olona fotsiny no mivoaka eo fa mila zavatra tena ho hita hoe mpanao gazety nanoratra anazy. Ny mpanao gazety ao anatin'ny mpitsara amin'ity taona ity afaka mijery n'izay lafin'izay. Niveau de langue jerena ihany koa ny faute de français, ny accord sy ny zavatra rehetra. Manana mpitsara afaka mafehy an'izay ihany koa tsika amin'ity taona ity. Clarté du texte mazava ve ilay fanadihadiana nasehoany ao anatin'ilay reportage moa izany ilay formulaire ihany koa misy ny andininy momba an'ilay fanadihadiana ho ataony. Ary farany qualité du pitch, manaitra ny olona ve ilay zavatra ataony, manitona ny sain'ny vahoaka ve ilay fanadihadiana nataony sa dia tena hoe fampahafantarana fotsiny sao ny zava-misy. Tanjon'ny fanadihadiana atao rehetra kosa ny anaitra ny manam-pahefana tsirairay amin'ny andraikitra ataon'ireny tanora ireny eny anivon'ny faritra Rovana sy amin'ny fikolokoloana ny karazan-java-mananaina malagasy. Isan'ireo mpanohana ity andiany faharoa ity moa ny Remapsen izay fikambanana mampifondrina ny mpanao gazety mpiara-miasa amin'ny fandaharana asa miompana amin'ny fahasalamana sy ny tontolo iainana anatin'ny sehatry ny serasera. Fa mila zavatra tena hoe manentana plaidoyer ilay atao miady ho amin'ny faritra Rovana. Mila zavatra manintona ny sain'ny olona ilay izy. Ny teny teo hoe ny décideur ny manam-pahefana ny tiana taiterina amin'ny andraikitra ataon'ny tanora eny an-toerana. Mahavita an'izay ve ilay reportage ataon'ilay olona. Any anatin'ny zavatra soratana izany ny tsarana an'izay zavatra anankidimy izay. Izany hoe mila samy miezaka tsara izany mamoaka zavatra manara-penitra sy matianina rehefa manefa ilay antota taratasy rehetra angatana amin'izy ireo. Raha ho an'ny otrikafo manokana dia tsotra ny famakinan'izy dia hoe ilay fiarahana nge ho an'ny mpitondra fanjakana zavatra fiarahana fantatsika io fa artificiel. Tsy mahagaga ny ady an-tranon'ireo mpiaradia amin'ny filoha, tsy tokony hagaga ny fahitana tsy fitovi-kevitra matetika eo amin'ireo samy mpanohana ny Andry Rajoelina hoy ny filohan'ny atoko otrikafo Elie Rabevahiny. Faharoa koa dia hoe misy ilay tsy fifanarahana ao anatiny na ilay hoe conflit interne satria manino tombontsoa no mibaiko ao anatin'izy. Nisy ny eritreritra ny hoe ho lasa ministra, nisy ny eritreritra ho lasa premier ministre, nisy ny eritreritra ho lasa filoha-lefitry ny antenimieram-pirenena, nefa reny moa tsy maintsy ray ihany no azo apetraka amin'ireny toeran'ireny fa tsy azo atao maro. Izany hoe nisy izany mahatsapa hoe tena niaro tsy ambika mikipy mihitsy niaro an'ilay mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao nefa tsy nahazo ny andraikitra sy ny toerana heveriny fa ho sahaza azy ka ozy hoe tsy mahagaga raha ohatra ka miseho ny zavatra sahala amin'ireny. Ary ozy raha zao fitondram-panjakana izao nge veriko hoe tsy tokony efa gagatsika intsony. Efa matetika izany no mitranga fa mety tsy miseho miharihary ity ivelany fotsiny hoy izy. Tsy foto-kevitra iraisana na tombontsoa-pirenena na fitiavan-tanindrazana akory no antony arahan'ireo sy hanohanana filoha-pirenena fa tombontsoa manokana. Arak'izany hoy hatrany ity mpanao politika ity, rehefa misy tranga manelingelina izay tombontsoan'ny mpiray-petsapetsa izay dia miseho tsy fifankazahoana. Ny tanjon'izay miainga amina foto-kevitra, misy ve izay zavatra niraisan'izay ao anatin'ilay izy hoe izay tanjona sy foto-kevitra ny any fiheverako azy dia hoe ilay fampivoarana sy ny fampandrosoana ny firenena ka antsika nefa miara-mahita hoe tsy izay ny zavatra niarahan-jareo fa ny an-jareo dia mazava ny condition aloha ho an'izay olona iaraka aminy dia vola. Izay ilay izy nanomboka tany amin'ny candidat io sy ny karazany izay manam-bola no atao candidat. Ny nandehanan'ny ady-hevitra izany tao anatin'ilay izy dia tsy amin'resaka hoe fametrahana ny samboady fa ny hoe fametrahana ny samboady heverina hoe lanonana tokony hanetriketrika izany ho anasomam-bahoaka nefa misy sahady ny tsy tonga ao anatin'ilay izy indrindrandrindra ireo lay mpanaradia ny mpitondra fanjakana. Porofon'izany hoy izy ny tsy fahatongavan'ny sasany tamin'ireo solombavambahoaka Irmara nanatrika ny fanolorana samboady tetsy Sorano ny 24 Jolay teo. Nisy tamin'ireo solombavambahoaka tsy tonga ireo no nanantena ho tendrena ao amin'ny bureau mahatry ny antenimieram-pirenena kanefa tsy tafiditra ka izao midongy izao. Mbola maro ny zavatra hitranga eo hoy Elie Rabevahiny. Ady fa ny olana ao anatin'izay dia aiza ho aiza ny fiainam-pirenena, aiza ho aiza ny fiainan'ilay malagasy ao anatin'izay fa raha ny zavatra misy aloha dia tsy misy mijery ny tombontsoa-bahoaka mihitsy fa ny tombontsoa manokana no mibaiko ny fiarahan'ilay mpitondra fanjakana sy ny ekipany amin'izao fotoana izao. Ny gasy dia tena volona iasa fahendrena malagasy ny miasa. Rehefa miresaka finoana sy fivavahana eto Madagasikara dia aoka tsy adinoantsika mandrakariva fa mbola mitana ny atao hoe finoana nentim-paharazana ny malagasy. Hoy ny manam-pahaizana momba ny ay olona ara-pivavahana na anthropologie
religieuse. Docteur Bernardin Raharjon. Olona ny malagasy de olona mifikitra amin'ny natiora hita maso aloha, ary io hita maso io a dia mitaiza azy io, ajainy io mba haninona, mba hahafahany miampita amin'ny tsy hita maso. Misy fombafomba tsy maintsy atao, ohatra mamonomby, ohatra ny fiaritatory, ohatra ny fikarakarana ny fasana sy ny sisa. Mino ny zanahary-pandamina sy mpandrindra ary mpandahatra ny fiainana izy talohan'ny taonjato fahafito. Saingy nanomboka ny aniova izany rehefa tonga ireo vahiny toa ny arabo sy ny namany. Ny taonjato fahasivy ambin'ny folo moa dia tonga ny fivavahana kristianina nentin'ny LMS, dia nanaraka isika satria tia avao, saingy ny olana dia ny tsy fahafaham-pohatrany rehefa tsy mahazo valim-bavaka teo no eo. Dia mbola sady namonjy fiangonana sy eglizy rehefa alahady no mbola nanohy ny ilay rehetim-paharazana rehefa andavanandro. Izay no atao hoe fampifangaroam-pivavahana na syncrétisme. Misy akony amin'ny fiainam-pirenena io raha ny fanazavana trany, ary tsy maro toerana amin'ny finoana malagasy. Tratsony le finoana tena mafiorina fa mandeha tsy izy mandeha roa profon'izany, profon'izany. Misy izy androany izy FJKM, rapitso izy katolika, raha fakapitso izy miara-mano raha satria izy tsy afa-po, tsy voavaly ny filany, tsy voavaly eo. Sahala amin'ny lolo manenjika ny voninkazo, de tsy mitombona le zavatra, vokany dia mitsanga amin'ny toetra ny gasy, tsy maro toerana ny finoana amin'izay lafiny izay. Tsy mahagaga koa izy raha mahantra satria ny ho tonga razana mba hita no tanjona hatramin'izay, fa tsy dia ny hoe anakarena izany. Satria rehefa razana ianao a dia sahala amin'ny Andriamanitra kely, ivavahan'ny olona, loharanom-pahasoavana, afaka manome ny zanaka, afaka manome ny harena sy ny sisa. Ka raha mbola tsy tonga amin'izay lafiny izay zany a, dia variana manenjika an'izay ny gasy. Dia ny anton'olo tsy mieritreritra ny hanan-karena zany ny gasy, tsy maeritreritra zany hoe ahoana ny hatonga hanan-karena fa zao. Ny tena masaka ao an-tsainy dia zao hoe ahoana no ahombiazako amin'ny fiainana hita maso mba ahafahako lasa razana, ahafahako miaro sy mitany manodidina rehefa ohatra ka ajainy ivavahany. Zay.